Jesosy Kristy Tompo. Alahady faha-efatra manaraka ny epifaniany ny ten'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopa fanekena taloha bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko 5 ho vakina manomboka amin'ny andininy 520. Ary Jehova nandre ny teninareo raha ny teny tamika anareo ka hoy izy tamiko: efa reko ny tenin'ireo olon'ireo izay nilazainy taminao ka tsara izay rehetra nilazainy. Enganeka mba hanana fotoa izany izy ahatahorany ahy sy hitandremany dipiko rehetra mandrakarivo mba hitasoa izy sy ny taranany mandrakizay. Mandeha ka lazao aminy hoe miverena ny andainareo ianareo. Fa ianao kosa dia mijanona eto anilako ka ho lazaiko aminao ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay ampianarinao azy mba arahiny any amin'ny tany izay omeko azy olovany. Koa tandremo mba hanao araka izay efa nandidiny Jehova Andriamanitrareo anareo. Aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia fa ny lalana rehetra izay nandidiny Jehova Andriamanitrareo anareo no alehanareo mba ho velona ianareo ka hahita soa ary ho maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy voalohany nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika. Tesaloniana voalohany toko 2 ho vakina manomboka amin'ny andininy 13. Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorinay ianareo dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay miloko. Fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa nanjoa anareo no nataony iray firenena aminareo dia sahala amin'nanjoa ireo koa no nataony Jiosy taminy izay namono an'i Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra ka mandraranay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjena ireny mba hameno ny fahotan'ny tenany mandrakarivo. Kanjo efa niara ny fahatezerana hatramin'ny farany izy. Ho faranana ao filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona toko 10 ho vakina manomboka amin'ny andininy 12. Ary avy amin'izany no anakinana mitoviteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro. Ary Jesosy nitsangatsangana teo ankanjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'i Solomona. Dia nitangorona ny Jiosy izy ka nanontaniany hoe: ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay? Raha ianao Kristy dia lazao marimarina aminay.
Jesoa namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny Raiko no manambaray. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko. Ny ondroko miaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny Raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany iray. Izaho sy ny Ray dia iray ihany. Masina ny telo mitombo. Midery ary mankalaza anao indray izahay raha eo fa mbola nahazo anjara tamin'ny teninao indray izahay anoina. Ny teninao izay mampianatra anay ahafantatra ny feonao. Ankehitriny raha andalina ny hafatra avy aminao izahay dia ny fanahinao masina ne hitari-dalana ny mpamorona izay mitondra ny hafatrao ary koa izahay vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.